teny tonga olombelona. Ny fety ankalazaitsika zao a de hoe ny fahaterahan'ny tompo a fahatongavany teto amin'izao tontolo zao. De ireo soratra masina vakina ny vanim-potoana Noely a eo a ny apahany sasany zany a tokony anankiray zay a mitantara ny fahazazany Jesoa. Masinda matoso masindaly io ka miresaka an'izany mba hilazana amintsika hoe tena zavatra nisy marina fa sy angano mitovy amin'ny kiokobekebo sy faramalemy akory a zany tantara hoe Jesoa tonga teto tany zany. Apahany iny a ataoko hoe fototra fotsiny fa ny fandalinana zany a de hita amin'ny tenin'Andriamanitra hafa vakina amin'ny Noely. De henitsika io zao vao nivakina tamin'ny sasikira lohan'ny evanjely teo a ary nivakina tamin'ny krismasy atoandro a le hoe Andriamanitra taloha ny teny tamintsika tamin'ny fomba maro isan-karazany tamin'ny alalan'ny mpaminany fa amin'izao andro farany zao tena amin'ny alalan'ny zanany mihitsy a no iresahany amintsika io zanany io izay efa mirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany ary manohana ny zavatra rehetra zay vaky teny atokony anankiray io zany zay. De misy fivoasana hafa ihany koa indrindra ao amin'ny taratasy nosoratan'ny Masinday Joany Apôstôly sy ny amin'ny evanjeliny a le hoe ilay efa nisy hatramy voalohany efa nisy hatramin'izay Andriamanitra io fa mbola tsy nanambatana tonga teto amin'izao tontolo zao izy a ho fahazavana ho tonga fahazavana. De nitsika koa tamin'ny sasakalina hoe ireo firenena nonona tanatiny Aizipito a nahita hazavana lehibe, ireo nonona tamin'ny tany aloky ny fahafatesana nipisahany mazava. Nahoana moa isika nankalaza Noely tamin'ny sasakalina symbolika ireny famantarana hoe izao tontolo zao a sy ny fiainantsika na ny fotsika rehefa sy mba misy référence amin'Andriamanitra fa de lohabe sika no mitondra ny fiainana ny saipatatra ao anatin'ny aiziny a de isika mianakavy samy miraparapa de fanao coup de tête eo de misy vaky loha sariny hoe mifanimby sika rehefa ao maizina no andehanantsika miposaka toy ny mazava ao anatin'ny maizina nefa ny tenin'Andriamanitra de Kristy tonga nofo de mahita lalak'izorana sy ametrahana ny tongotra ny tsirairay sy mandray ny zavatr'olona sy manao zavatra maizimaizina de izay le fahazavana amin'ny Noely. Ka isika zany tiako tenena hoe sy makalaza zaza kely na anniversaire mitovy amin'ny hoe rehefa anniversaire moa de mba sina n'le zavatra ohatra ny député regny happy birthday sy resaka ohatra n'iny no kalazaitsika amin'izao Noely zao fa hoe miposaka ao amin'ny haizy ny fiainako ve ny fahazavan'Andriamanitra ny fiainako ve a mba tena hitako ny lanjany zany Andriamanitra zany eo amin'ny fiainako zay fotsiny mba misy fitodiako amin'Andriamanitra fitokisako azy ve a mba fanarahako ny sitrapony ny fiainako a sa ny saipatatro. Rehefa ny saipatatra atsika de zay le hoe toesain'izao tontolo zao a sy mahalala afa sy ny filana sy mahalala afa sy ny voninahitra sy mahalala afa sy ny tehanana ny zao nefa reny zavatra mandalo fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no velona mandrakizay. De Masinda Joany moa miteny ihany tamin'ny evanjely nivakina tamin'ny krismasy atoandro a ho an'izay namonjy atoandro fa ny anareo mety sorona masina maraina satria isika atoandro vilona de alahatra ny eglisy hafa ny vaky teny a amin'ny atoandro a mpiandro ny maraina mpiandro no vakina fa zay mamonjy eo amin'ny sorona masina Noely atoandro a de mihaino an'le fanazavana hoe tonga teo amin'izao tontolo zao tonga teo amin'ny olony satria olona no hoariny araka ny endrikany moa zany reo de olony de amintsika koa mandraka ankehitriny de misy sokajiny anankiroa tonga eo amintsika Andriamanitra ho fanazavana ny lalantsika ny teniny ho fanilohan'ny tongosika ny teniny mba hitondra ny fipitondrantena sy ny fifandraisantsika andavanandro tonga eo izy a tonga eo amintsika isanandro fa kanefa misy sokajiny anankiroa eo amin'le fomba fandraisana azy le hoe accueil na refus fandavana tonga teo amin'ny olony izy amin'ny mahafahazavana azy fa ny olony sy nandray azy de be dehibe zany ny endrika ny hoe tenin'Andriamanitra io a de ohatra ny rano atondraka mbo nakanakana sy manova ninninona ao fiainantsika sy mampibebaka fa izay rehetra mandray azy kosa nefa de nomeny fahazona ho tonga zanak'Andriamanitra. Io teny hoe zanak'Andriamanitra io de henitsika mandavataona amin'ny resaka baptême mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Isika de miasa an'Andriamanitra hoe ray sozatan-dy na sy miteny hoe aza zanaka de zanaka isika ny adinontsika pino amin'ny hoe izay mandray ny tenin'Andriamanitra tonga zanak'Andriamanitra io hoe tonga zanak'Andriamanitra io a sy hoe ny ray mandeha fotsiny amin'ny baptême fa miha zanak'Andriamanitra zay le devenir zavatra mbola tsy eo fa mivoatra zany tonga zanak'Andriamanitra zany ny atao hoe zanaka tompoko a ry havako a dia manahaka
sy tel est le père, tel est le fils. Io ary Andriamanitra, ny zanaka sy maintsy manahaka. Zay no mba tady io vao miteny hoe zanak'Andriamanitra. Tonga i Kristy hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, hampanahaka asika amin'Andriamanitra dia fiainana araka ny mahazanak'Andriamanitra. Ny lôzika n'izao tontolo izao ny atao hoe lôzika n'izao tontolo izao dia tsy ala marisy ny zanany samy manao izay hinanany. Sisy irarahiko any mamaliza zany samy milanja ny lohabeny. Ary aza mikopikoloara manareo raha Isidoro manembasembana dia eliminena. Satsy zany ny fiainana n'izao tontolo izao zay. Rehefa misy zavatra tiantsika ho azo sisy irarahisika ny hafa zany sa sika mivavaka aty fa zay isika zay agnarana mifendraka ao zay ny zay ny lôzika n'izao tontolo izao. Zay le haizina zay ka tongeto ny tenin'Andriamanitra miteny hoe oka aloha mba lamina kely mba hisesy ohatra ny randrana difisesy fa mikirotana be ny olombelona zany. Dia rehefa mihaino tenin'Andriamanitra isika dia misy le fifampitsinjovana mahay mifandevitra. Zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no velona mandrakizay. Ka zao ary misy karazana fitiavana anankiroa anaovantsika safidy. Ny fitiavan'izao tontolo izao dia rehaka, zany hoe le zavatra hampireharehantsika reny hiazakazantsika. Fitiavan'izao tontolo izao zany rehaka amin'izao fiainan'izao. Ny fijiriritana isan-karazany, ny fitiavana hanana sy fehan'izao rehetra izao, ny karazana fahefana isan-karazany amin'izao tontolo izao mba ahafahanao midomina. Ireny zany fitiavan'izao tontolo izao. Ireny le mampifamono antsika. Ary samy magnetsika an'io ny rehetra dia voa mafy ny kely agna sy ny samaraka ny namany sy ny bado. Fa amin'ilay hoe fitiavana an'Andriamanitra ihany no mampisy filaminana sy fahasambarana ao antsika. Satria ao amin'izany fitiavan'Andriamanitra ihany misy fandeferana, mba misy hoe ianao mba micomprendre, eo ianao mba mangoraka, dia eo ianao mba miandry ny tsy afaka. Zay no lôzika n'izao Noely izao. Ka raha mpifandraisika eo mivaky teny ny faharoa tamin'ny sasak'alina Noely ary amara-paranantsika ny fanazavaky ny vaky teny voalohany. Taratasy ny masindapoly ho an'ny Tito. Efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra mpamonjy atsika. Efa niseho zay zany izao Noely izao. Manala atsika amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Manala atsika amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Dia io mbola lazain'ny masindajoany io. Fa kosa mitaona atsika hanao toe-piainana mifanaraka amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana onony, amin'ny fitiavam-bavaka ary amin'ny fanaovana fahamarinana. Zay zany Noely zay. Tany Mazorivo tamin'ny keliny nanao Noelyn'ny mpianatra dia rehefa miaraka amin'ny ankizy moa dia zay ny pédagogie. Hitanareo misy kirlandy jiro mipipika mamirapiratra. Ny fosika ny tian'Andriamanitra hamirapiratra sy marevaka, mahatehanatona, mahatamana eo foana. Ianao rehefa ratsy-saina, ratsy fo sy ny sisa na ny olona aza mandositra, vao mahita anao dia mangididy ohatran'ny allergie mahita biby saosy. Mahita biby saosy tonga dia iny indray ratsy fagnahy ianao makony. Na ny molotra anao mivindavinda. Ny filazan'ireny atao hoe lèvre généreuse, vindavinda ohatran'ny kisoa. Satria ratsy fo. Fa hoe ny fotsika rehefa Noely araka izay toe-panaraka an'Andriamanitra zay dia tsika marina, tia vavaka ary mahalala onony zany. Fa sy ny zavatra rehetra dia tiana ho azo, zavatra rehetra dia tiana ho fehezina aby. Zay ry havana ny tena Noely akalazaitsika izao. Dia ingany isika zany sy hiazakazaka amina fahefany sy ny sisa fa filan'izao tontolo izao mandalo reny. Ary sika dia mahita maso. Misy tena mieritreritra hoe miorina mandrakizay ny fanjakako kanefa ihirany chorale fotsiny hoe miala koa hoe ohatran'izao dia rava ohatra. Chorale ozy satria nisy mpigirevy moa dia manao t-shirt chorale hoe chorale universitaire Masindapiera-Mbopody nefa miala koa zay zavatra mba nisy koa moa. Rehefa mba manao zavatra ohatra hoe miteny rasy dia aza manao t-shirt Radio Maria fa mahamagnatra rehefa hitanay amin'ny Facebook. Ny amarana anazy masomba vialina aty izy tsy mba olona le ohatra hoe manana andraikitra ofisialy ngeza be ohatran'ny mpisorona sy ny sisa fa izy mivavaka. Io moa lazainy hoe tao an-taimpoly fa ny tena marina ao an-taimpoly io tsy azo mivehivavy idirana fa amin'le tokotanin'ny taimpoly misy hoe par vie des femmes. Fa izy mivavaka mino fa nanana trano kely, trano azo izy mivavaka ihany. Rehefa miandry famonjena avy amin'Andriamanitra sika tsy maintsy mivavaka sy mivady ihany. Tsy voatery hoe dia isan'andro fa zay zany tsy maintsy rythme rehefa tena mivavaka ianao. Satria mivavaka sy mihira aleloia fotsiny. Fa io vavaka io dia sahala mivorogna. Ny vavaka ataontsika io le taigna ny vorogna fa misy elatra anankiroa ny fifadekanina sy ny asa soa izay no mampakatra ny vavaka anao makany an-danitra aza dino zay.
zay nataony anina ty sy ampiny mivavaka fosiny hoe tompo asio elany fifadiakanina amin'ny ilany ary mifanaovana fiatrana sy asa soa amin'ny ilany fa rehetra zay agnao mieritreritra ho ty vavaka ty voromahery ka itokodahy de miletaleta eto amin'ny tany eto sa mahatakatra rahona akory fa nivavaka manidina eny amin'ny rahona maka amin'Andriamanitra asiana elany nataony anina ty ny fiantrana sy ny fifadiakanina ny azo tena andro manalina fa ilazana hoe zay zany rytmany fiainana de mba lasika tahaka ihany koa zay amen. Manatun,